Taorian'ny asa fampiororona natsiravina izay niseho tao amin'ireny vohitry la Frantsa ny farany herinandro lasa teo dia nisy ny fitaopim-pivavahana ho fahatsiarovana ireo rehetra namony ainy no karakaraina tetsy amin'ny katedraly tetsy Andohalo. Taorian'ny asa fampiororona matsiravina nitranga tao amin'ny vohitry la Frantsa ny zoma 13 novambra lasa teo dia nampisehoan'ny firaisan-kinany amin'ny firenena Frantsa ihany koa i Madagasikara. Sahala amin'ireo ho firenena manerana izao tontolo izao. Nisy araka izany ny fitaopim-pivavahana ho fahatsiarovana ireo rehetra izay namony ainy no karakaraina tetsy amin'ny katedraly etsy Andohalo io tolakandro io. Niarahana tamin'ny komity izay nisolotenan'Andriamatoa Artsilava Rakotoson ho fahatsiarovana ny fianakaviandreo rehetra namony ainy. Natokana ho fahatsiarovana Andriamatoa Véronique Geoffroy de Bourgie, filoha namorona ny fikambanana zazakely sambatra eto Madagasikara, izay namony ainy tao aorian'ireo asa fampiororona matsiravin-dreny ihany koa ity lamesy ity. Nanamarika ny fotoana ny fijoroana vavolombelona sy fandraisam-pitenenana maro samihafa nataon'ireo rehetra izay nahalala azy sy ny fametrahana voninkazo sy labozy teo anoloan'ny mason'ny Maria. Nahitan'olo manan-kaja maro toy ny filohana orinasa, manam-pahefana, havana ary tapaka sy namany ity lamesa fahatsiarovana ity.